Mahakasika ny fifidianana kosa dia tsy mankasitraka ny firenkevitra ny na ny tsy hirotsahan'ny filoha teo aloha marika Raholidina sy ny tsy hirotsahan'ny filohan'ny tetezamita andry velona ny antoko FAFI V miantso amin'ny hirotsahan'ny filohan'ny tetezamita moa izy antoko ity ary nanambara kosa fa ny lalana velona ny mamaritra ny mahakasika ny filoha teo aloha ravakarandriamanalina trany eo amin'ny sariny Stefana Zafimanjeby. Mitaky ny firotsahany filohan'ny tetezamita andry velona ny antoko FAFI V. Ity antoko ity izay nanohana hatrany am-piandohana ny tolom-bahoaka ny tarihan'ny filohan'ny tetezamita. Mitsipaka tanteraka kosa ny firenkevitra momba ny na ny tsy hirotsahan'ny filoha teo aloha marika Raholidina sy ny filohan'ny tetezamita ny antoko arak'izany. Tsisy taniny tanteraka zany eto satria ny ray ihany mety tanteraka ao fa ny anto dia tsotra ny tsisy nantombozotra ny ray leniny anay zany ny tombozotra ny feuille de route ny la constitution tsisy manakana ny filoha tsy rotsaka fa iny dia ngetro fa ao nge misy matahotra ny andry rajoely rotsaka. Nokian'ny antoko FAFI V mafy ihany koa ny fihetsiky ny Prime Ministre Maire Berzika eo amin'ny lafiny tsy fahatanterahany ny andraikiny amin'ny maha-olom-panjakana manao ny asa ny mpanatanteraka azy. Fa ny tena sakana zany nga fijerina azy mialatsiny aminareo tena avy amin'ny mpanatanteraka ary indrindrandrindra fa andriamatoa Prime Ministre zay tsy mandray andraikitra foana isaky misy zavatra migrevy ny akatso raha tsy mandray andraikitra ny filohan'ny rajoelina dia raikitra ny any atsimo raha tsy mandray andraikitra ny filohan'ny rajoelina dia migrevy ny ary aiza apetrako aminareo efa fantatrareo tsara zao ohatra hoe tokony ho aloha isam-bolana ny boky samy mpianatra raha tsy mandray andraikitra ndray ny any présidence dia tsy misy fa sasany ohatrany hoe aleo korotanao satria na ny antony saboteny andriamatoa ny rajoelina. Mikasika ny fanelanelana tanterahany FAFI eo anivon'ny FFKM dia nambaran'andriamatoa ny Raholidina fa mivavaka ho an'ny malagasy sy mampiavana azy ireo no andraikitry ny FFKM ary eo amin'ny lafiny famahanany krizy dia efa voafaritra mazava ny andraikitra ity rafitra ity izay tokony hanao asa fanaraha-maso ny fanatanterahana ny tondrozotra sy ny fametrahana ny fampihavana-pirenena araka ny tondrozotra. Androany moa dia nanao tatitra ny zava-bita ny komisiona misanina ny fananantany eo anivon'ny CST andriamatoa ny Raholidina teto amin'ny Montel Nosy. Nisy ny vokatra tsara toy ny famahana ny olan'ireo 300 tafo ao Nantsana izay afaka mampiditra rano fisotro madio. Efa vita ihany koa raha ny fanazavana ny fanadihadiana mikasika ilay raharaha ady tany etsy amin'ny Pochard Sorana.